pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy afaka iamboka vita samirery ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 isika malagasy roa taona mialohany zany dia efa misy ny fampiofanana samihafa ny fiaraha-miasany ihany koa ho an'ny voamera maleo tena misahana ny fividianana sy ny mpiara-miombonantoka toy ny vondrona iraisam-pireneny ny tany mampiasa ny teny frantsay. Ao anatin'ny fanomanana ny fividianana indrindra fa ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 dia manamafy ny fiaraha-miasany amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena ny voameram-pirenena maleo tena misana ny fividianana na ny CENI. Androany izay dia nisokatra ny atrikasa fampiofanana ireo mpampiofana na ny formation des formateurs, fampiofanana izay nandraisan'ireo mpikamana amin'ny birao maharitry ny CENI sy ny teknisiana ao aminy tena larobia niarahana tamin'ny vondrona iraisam-pirenena ny tany mampiasa ny teny frantsay na ny organisation internationale de la francophonie. Manahizana ilazany hoe vonona fanenay eto amin'ny CENI zany dia ny hoe misy programma efa vita. Io programma efa vita io araka ny lazaiko anao teo dia hatrany amin'ny 2021 ka eto aminay zany ny fifidianana présidentielle sy ny fifidianana législative dia amin'ny 2018 zany zay ny ao anatin'ny programmanay. Ary zao zavatra rehetrarehetra ataontsika zao zany ny zavatra rehetrarehetra hitanareo maso satria miasa be da be ny CENI tato ato dia dans le cadre an'izay hoe fiomanana amin'ny 2018 zay na ny zavatra ihany koa mikasika ny resaka hoe ny lisy-pifidianana zay tsy maintsy mbola ho atsaraitsika ny lisy-pifidianana dia any amin'ny 2018 daholo no heverana anazy zany. Donc zay zany ny zavatra misy fa lasa miresaka tarika polémique manko le trangan-javatra fa raha hoe sur le plan ny organisation technique zany dia ny 2018 no jerevany CENI ao anatin'ny fikarakarana sy ny fiomanana rehetrarehetra zay atao. Ankoatra ny OIF dia manampibetsaka ny CENI ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara toy ny vondrona Europeana, ny firenena mikama ary koa ny vondrona Afrikana, ny firosoana amin'ny fanatanterahana fividianana madio mangarahara sy eken'ny rehetra no andrasan'ireto mpiara-miombonantoka ireto sy ny vahoaka malagasy rahateo amin'ny CENI.